Fifalianao tonga eto satria mbola velona ianao misaora azy fa isan'izay tehiriziny no tarihany eto amin'ity toerany indray ny rendez-vous maraina melohany atrika ny tontolo andro meo an'Andriamanitra ny anatin'ny fonao any amin'ny etaeta te andrehan'Andriamanitra hiteny indray ampianatra nitsy ampahery anangana ankasitrahanay iray amin'ny anaran'i Jesosy ny fisokafan'ny fotoana maraina toy izao zay avy aminao misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ireo vavaka efa natao hatramin'ny fanombohan'ny fivoriana misaotra ny amin'ny fitondranao anay ara-panambarana atonga anay anana antoka fa manana ny fiainana mandrakizay fa ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao sy Jesosy misaotra fa ny fotoana rehetra eto amin'ity toerany ity arak'izay mbola andrahanao anay dia fotoana ahafahanay mitombo me mahalala anao fa indrindra inko fotoana ahafahanay manokana ny tenanay mba ho isan'ny olona fantatrao tsarovany tsiraray avy manatrika ny sekoly andro maraina ireo rehetra izay ny fo maraina no sakrifisy tonga eto ireo rehetra izay hiaino sy hiverina hiaino inko aoka ny anjara fitahiana avy aminao ho any tsiraray avy ho tonga somoatsara eo amin'ny fiainany tsiraray avy tsy misy mahasakana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy tompo misaotra betsaka tompo ny amin'ny fanehoanao ny fahaiza-manaonao sy ny toetranao eo amin'ny fiainanay ta io indray zao sekoly maraina izao zavela isy na dia ray aza ka hiala maina aoka ho marina aminay tompo fa tsy ho tahaka an'izay nidiranay eto no hialanay eto satria mitondra ny fiankofanay zay eo anatrehan'ny fahalebiazanao sy ny fiandriananao raha makivaky ny tontolo andro sy ny herinandro zay satria mamarana ny taona dia te hilaza aminao zay hoe miankina aminao tanteraka ary tsy mahavita tena amin'ny anaran'i Jesosy amen sy tsika tehaka mafy tsara ho an'ny tompo dia manasanao azo toerana mamerina trano ny fiarabanantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy miaraba ny zotom-ponao tonga vao maraina tsy ianao no arabaiko fa le zotom-ponao indray no arabaiko miaraba ny zotom-ponao na hazakanao tonga eto miaraka amin'ny fanampiany fanamasina aza dino fa zany hoe mitady an'Andriamanitra zany dia areny zany raha mbola mahatsapa amin'ny fanahinao mangetaeta mifo vao maraina hoe tompo mangetaetanao azy zany dia tena misy antenaina be mihitsy ny aminao amen raha vao manomboka mahatsapitsika ohatrany hoe kamokamo ivavaka kamokamo anatrika fotoam-bavaka dia manantenanao zay amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy dia tsara izay fiainam-panahy zay tsara manara-maso isan'andro tsika aiza ho aiza ny hafanana sy ny firetana ao anatintsika ho an'Andriamanitra rehefa nampanangana ny tabernakely sy ny tempoly Andriamanitra resaka tamin'ny Moïse sy Arona dia niteny izy hoe aoka tsy ho maty afo ny alitara zany hoe tsy maintsy isa maraina ny mpisorona dia manisy kitay eo amin'ny alitara dia izay afo ambony tamin'ny alina dia averina pretina indray velomina indray isan'andro teny akaikinao tsy mahazo maty afo ianao efa heninao zay fiteny zay hoe fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra lizy andro maraina hoe halleloia taovy misy hafanana sy firetana ao anatinao anio manokantsika dia hijery hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe ireo karazana fandresena sokafantsika amin'ny baiboly eo amin'ny obolona toko faraiky amby roapolo ny andininy faraiky amby telopolo hoy ny boky ny obolona toko faraiky amby roapolo ny andiny faraiky amby telopolo amin'ny anaran'ny tompo voahomana ny soavaly ho amin'ny andro edina fa tsy ho amin'ny andro ilokana voahomana ny soavaly ho amin'ny andro edina fa an Jehova ihany ny fandresena mampatsiaro antsika ny fahamarinany teny andro maraina fa ny fandresena tsy an'olona tsy olona ny manolotra fandresena tsy arbitra ny manolotra fandresena ka aza manome tsy ny arbitra rehefa tsy mahazo fandresena le ekipa toananao any zay an Jehova ny fandresena avereny hoe an'Andriamanitra ny fandresena hoe maro amin'ny olona no te hiaina fandresena nefa tsy te hiaraka amin'Andriamanitra maro amin'ny olona ihany koa no mahazo fandresena avy amin'Andriamanitra
dia avy eo manadino an'Andriamanitra. Andro maraina mampatsiaro antsika ny fahamarinan'ny teny satria ny marina izay fantatsika dia manafaka antsika tsy mandevo mba ho mihoatra noho ny fandresena ny etahitantsika n'Andriamanitra. Fa raha an'Andriamanitra ny fandresena dia tsy fandresena ny ilainao fa Andriamanitra no ilainao. Korintiana 2:10-15 1 Corinthiens 15:57 raha an'Andriamanitra ny fandresena dia izao ny voalaza ny teny rehefa tonga Jesosy. Fa isaorana ane Andriamanitra apiko hoe zay tompo ny fandresena faranako zay manome atsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Marina fa azo ny fandresena fa rehefa tonga Jesosy dia fony atolotra ho anao ny fandresena. Hoy aho hoe tsy fandresena no ilainao andro maraina fa Jesosy, tsy vahaolana ihany koa fa le mpamahaolana, tsy solution fa solutionneur. Izy mihitsy ny ilainao ary adilo amin'izany ny sofinao raha mbola anatrika an'ity fotoana ity ianao ho ampatsiahivina anao eto isan'andro fa Jesosy no tokana ilainao tokony mampangetaentanao isa maraina. Amen. Deo tsika ijery ireo karazana fandresena ary zay mety hoe hojerentsika androany araka ireo mpanompon'Andriamanitra zay nanoratra. Ijeritsika ny fandresena araka izay nisoratan'i Paoly. Avy hatrany dia Paoly no anomboantsika azy satria Paoly anisany nanoratra zavatra misy arena be eo amin'ny fiangonana. Korintiana 2:2 ny anaran'ny tompo fa isaorana ane Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy ka dia ampisehoan'ny ny anitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Korintiana 2:7 eo no anomboantsika azy. Inona no karazana fandresena nampahitana amin'ny Paoly? Fa na io mandresy anao na io resinao. Korintiana 2:7 aminaran'i Jesosy. Ka dia aleo mamela-keloka sy mampifaly azy kosa ianareo fa ndrao dia resy ny fitombona alahelo zany olona zany. Resy ny fitombona alahelo. Ny voalaza eto tsy alahelo tsotsotra fa alahelo miangona, alahelo mivangongo, alahelo mitambatra. Dia mampitandrina eto ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly manaitro Paoly tandremo izy fa ny alahelo be loatra dia afaky ny andresy anao. Misy miavy andro amin'ny maraina mety tsy izay zao no nandrasanao fa mety hoe mandresy fahantrana, mandresy tsifisina, mandresy fahafoanana, mandresy trosa. Fa nomeny tompo antsika aloha dia zao mandresy alahelo be loatra. Averiko le tenin'ny Paoly fa ndrao dia resy ny fitombona alahelo zany olona zany. Misy karazana alahelo voalaza eto. Alahelo mihoatra lavitra, fitombona alahelo ny voalaza ny Baiboly. Alahelo tena hoe mitambatra be, tsy mety miala ao am-pon'le olona. Tsy mety. Ary tsy mety aminao andro maraina raha tonga eto ianao renao ny anatin'ny fonao any hoe misy fitambarana alahelo ohatrany tsy mety miala zany. Andro maraina ny fotoana anesoran'Andriamanitra an'izany vesatra zany rehefa manaiky ianao hitondra an'izany vesatra zany ho eo atongotro ny tompo. Tsy hoe rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia miala ho azy, fa ianao mihitsy aloha mba manapa-kevitra raha etaeta hitondra an'le vesatra alahelo ho eo amin'Andriamanitra mifametrahana ho azy fa izy rery no afaka hanafaka an'le izy sy hamatika an'izany ho tonga vavolombelona. Tena akaikinao vitan'Andriamanitra zany hoe vitan'Andriamanitra manala ny alahelo ao anatinao hoe vitan'Andriamanitra ny mamamy fototry le alahelo hoe teneno izy. Possible tsy miverina tsony io alahelo io hoe ampahirizy akaikinao io. Possible ianao tsy malahelo zany tsony hoe tsy mahaentehaka ao an'Andriamanitra. Ao amin'ny Kristy zany karazam-piainana zany resantsika.
zay mahatonga ny Paoly any an-tranomaizina ny Paoly mampahery ny olona ny ivelany tranomaizina hoe mifaly kosa nareo ranga mba asio fifaliana kosa rehefa izy anio any amponja ary tsy afaka hiteny mifaly raha tsy olona efa mifaly. Matio 5:7-8 naran Jesosy ary nitondra ny Petera mba amin'izy rô lahy zanak' Zebedio Jesosy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Mety hiteny ianao hoe ka ny tompo zao tsy micomprendre ty verset biblique ty dia maneho fa afaka hicomprendre anao izy satria teo Getsemane Jesosy no nolalovan'io fitombona alahelo io na hoe alahelo mihoatra io. Mety tsy mitovy ny circonstance mahatonga anao malahelo be sy Jesosy malahelo be. Fa ny zavatra azo antoka aloha dia zao, inona no nataon'i Jesosy rehefa nilalovan'izay izy? Ny 9:30 teo izy taminy fadiranovana loatra mifanahaka toy ny efofaty mitoereto ka miary tory amiko. 9:30 ary noho nandroso kelikely izy dia nenkoaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ty kapoky ty nefa aoka tsy ny sitrapoka neno atao fa nenao. Maheno tsara tsika inona réaction Jesosy? Vavaka. Dia noho amin'izay ary rehefa nitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy io alahelo be io dia na Jesosy ary mbola mivavaka. Ka izy ianao manatrika eto raha sendra lalovana io tsy hivavaka. Nefa Jesosy tafintsika ary manome modèle tsy nanamaivana izy hoe vita io milamina io ndia atory amin'izao fotsiny. Tsy natory amin'izao izy, nivavaka aloha izy vao natory. Andeha nala sorisory tsy nanala sorisory izy fa nandeha mivavaka izy. Aloha anjejery tele aloha ina zao vaovao zao, ny vaovao amin'ny tele tsy hanala ny alahelo be eo amin'ny fiainanao. Baiboly dia miteny fa raha misy azy pahoriana dia aoka izy hivavaka. Jakoba 5:13. Rehefa tratran'io alahelo mihoatra io Jesosy dia lasa izy mivavaka. Mino fa zay manatrika eto amin'ity marain'ity anko efa eto ianao zao. Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao asehon'Andriamanitra ny etaetanao teo afaka amin'io vesatra alahelo io fa vitan'Andriamanitra zany. Misy anampianantsika ao anatin'izay hoe vavaka inona ary vavaka manao ahoana moa zany nataon'i Jesosy. Ny vavaka nataon'i Jesosy toy izy aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Vavaka mikatsaka sy mametraka ny sitrapon'Andriamanitra ho mihoatra no ny sitrapon'ny tena ao anaty fiatrehana. Tenenino akaikinao mikonty be ny sitrapon'Andriamanitra hoe io zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao io hitadiavan'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony. Ary inona moa sitrapon'Andriamanitra? Misaora amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe sady mametraka ny Andriamanitra eo amin'ny sitrapony ianao no avy hatrany dia misaotra. Atoro antsika le fafana miatrika an'le izy. Mety tsy takatry ny saina satria tsy ny zavatra takatry ny saina ihany no asain'Andriamanitra entina mbavaka ampisaorana fa ho izy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa maninona ianao no asaina maninona ianao no asaina misaotra amin'ny zavatra rehetra satria tian'Andriamanitra hitoky ianao amin'ny fahaiza-manaon'Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra. Ka zay hita amin'ny masonao androany misy zavatra tsara miafinao ambadik'io raha sokafanao ny fonao miombona amin'Andriamanitra tsy miady amin'Andriamanitra. Tena akaikinao aza miady amin'Andriamanitra hoe dia aza miady aman'olona hoe mediva amin'ny tenanao hoe fa tsy hoe toizy dia aza miady amin'ny tenanao tenanao tena mila edivana, tena mila edivana satria io tenanao io manatsitrapo izy io ary ny akabeazan'ny sitrapony tenanao io dia nitondra dega teo amin'ny fiainanao. Sofa tonga Andriamanitra hampianatra ny sitrapony mba tsy hisy dega intsony ny fiainanao rehefa manetry teny ianao mamela ny sitraponao fa mandray sitrapon'Andriamanitra. Nivavaka Jesosy nametraka ny sitrapon'Andriamanitra ho lohalaharana teo amin'izay natrehany. Amen. Tao anatin'ny fahoriana mihoatra Jesosy kanefa tao anatin'ny fony dia zao
mihoatra noho zao alahelo be zao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay na tonga an' Jesosy tonga de nisaotra avy hatrany. Ava fontananao to de nao pratikitsika fontananao. Isaoran'Andriamanitra ny zavatra mitranga sy mavesatra eo amin'ny fiainanao. Ankasitrao fotsiny de isaory fotsiny to de vitsoro be fotsiny ao anatinao. Adiva marina ny taontsika de tsy de tsara loatra raha hoe amarina ny taona de amarina ny taona miaraka amin'ny vesatra be ianao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Mankasitraka sy manome voninahitra anao zay fa hainao atao tokoa ny zavatra rehetra. Zay lalovany tsiraray avy, zay iainany tsiraray avy, ny parcours personnel ny zanako zay tonga manatrika eto de eo ambany contrôle ny tananao mahery avokoa. Misaotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy. Ao ny miatrika, ao ny mandalo, ao ny mbola mety mizavatra tena hoe tsy hainy hazavaina na tsy takatry ny sainy mihitsy iainany fa ianao ny mampianatra amin'ity an'io ity. Mba tsy ho vesarana alahelo be loatra zay ary tsy mety ny toerana amin'izany ndreto zay mankasitraka sy misaotra ny manome voninahitra anao. Mitondra an'ireo vesatra to de ho eto anatrehan'Andriamanitra le vesatra, ho eto anatrehan'Andriamanitra le vesatra. Mahitan'Andriamanitra mitsena anao, manatona an'Andriamanitra miaraka amin'io vesatra io de apetrao eo amin'Andriamanitra patikiny io fa vitan'io. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an' Jesosy. Tandremo zany fa tsy de tsara ianao zany malahelo be loatra. Tsy de tsara. Tsy tsara mihitsy ianao raha vao malahelo. Ny mampety ianao falifaly foana. Zay mampety ianao. Faharoa, Korintianina faharoa toko faharoa andimy fahafolo araka ny voalazan'i Paoly sy ny andimy faha raika ambin'ny folo anaran'i Jesosy. Fa zay avelanareo eloka de mba avelako eloka koa. Ary izao anefa raha misy eloka navelako de noho ny aminareo no namelako azy toy mason'i Kristy. Resaka inona io? Famelan-keloka. Fandrao resy ny fitak'i satana sika fa fantatsika ny hafetseny. Le voalohany resantsika teo ny fitombona alahelo be loatra de mety andresy olona raha tsy fantatry le olona ny tokony atao. Fa mino fa le olona manatrika eto androany mahafantatra ny tokony atao efa napetrany teo pototry ny tongotry ny tompo le izy efa maivana izy zao de aza entina manaraka anotsiny le izy rehefa avy eo avelao Andriamanitra ikarakara amboary tsara fotsiny ny fonao hifanaraka amin'le Andriamanitra nametrahanao an'le vesatra. Ty faharoa ty de miteny ndray Paoly fa misy fitak'i satana mandresy ny olona zay tokony ho resen'ny olona. Aza diny fa fandresena de an'Andriamanitra ary nomena antsika amin'ny alalan'ny Jesosy. Misy karazana zavatra anankiray indray eto mila resenao. Androany zany mila mandresy an'ity karazana alahelo be loatra ity. Tsy mahazo malahelo be loatra ianao androany. Dona rapitsoko. Amin'ity semaine tena tsy possible mihitsy isy fotoana an'izay. Alleluia. Ary mitona ho avy maika tena teo de tsy possible tsony mitona ho avy eo. Amen. Ty faharoa ty mila mandresy ny fitak'i satana ianao. Tena kaikinao mila mandresy ny fitak'i satana ianao. Inona ary le fitak'i satana resahan'i Paoly eto? Vao niresaka momba famelan-keloka izy. Mamitaka ny olona tsy amela heloka ny devoly. Anisan'ny zavatra mila resenao zany de zay karazana fitaka tadiavin'ny fahavalo atao elo eo amin'ny fiainanao. Famelan-keloka iandrasanao fotoana.
tena tsy zany mihitsy pastera tiako mba eno androany e. Zavatra tiako eno androany dia hoe mandresy ny fahararana lava, mandresy ny fanoliana. Zavatra omeny tompo eto aloha dia zao, mandresy ny tsy famelan-keloka. Teneno kaikinao mamitaka ny devolo hoe mandresy lahatra izy hoe mba hangataka fotoana ianao hoe amin'ny famelan-keloka. Andro amin'ny maraina ariary ny fahamarinan'ny teny izay fitaka tadiavin'ny devolo atao zay, tonga amin'ny fahamarinana nafaka anao, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa tsy misy raison angatanao andro zany tsony. Ny fotoana mampety anao tsy résolution 2023 tsy hoe amin'ny janvier asivy vrim-panakaviana amin'ny janvier mba hifamelana. Androany dia tokony efa vitainao ny anokafanao ny fonao amotsotra ny olona, satria ianao no mametraka fa mbola velona amin'ny 2023 fa Andriamanitra manana programany. Aza mametraka ny tenana ho matanjaka androany ahafahanao manilika an'ilay fotoana ho amin'ny rapitso. Araroto ny andro azo anaovantsony. Mampianaranay ozy izy, anisan'ny andronay azahoanay fo endry. Ny olo-kendry zany manisa andro. Ny olona dala mieritreritra fa misy foana ny andro. Androany zao vaovao be nomen'Andriamanitra, tombontsoa-pasoavana be mihitsiny. Vaovao mbola tsy hitany masonao, nanomanin'Andriamanitra zavatra tsara be ao am-pony ho anao. Aza vela izy vesatra vao maraina fa misy zavatra nypreparen'Andriamanitra zay mandritra ty journée ty ho livreny eo amin'ny fiainanao. Asio tsikitsiky avy eo amin'ny fahafantaranao fa avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao mba ahafahanao miatrika ny tsirony androany miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa e. Mila mandresy ny fitak'i satana isika izay miseho amin'ny tsy famelan-keloka. Fa maninona ny olona rainy tsy mamela heloka? Satria tsy te hamela izy. Raha izay ane mahafinaritra be le étude biblique e, tsy lavitra be le izy. Fa manisy tsy mamela, tsy te hamela izy. Fa manisy tsy te hamela satria pouvoir le pardon. Ny tsara ny tsara nety zavatra ty. Pouvoir le pardon. Rehefa le manana marina zay ianao, ainao mihitsy amin'izay milalao ny zavadrehetra mba angataka famelana le olona nanao fahadisoana, asianao kely ampidirinao kely ny zavatra ilainao. Mila mianatra ianao mamela heloka sans condition. Mila mianatra ianao mamela heloka tsy miandry fonana. Tena kaikinao fa inona ary ty miandry fonana ty hoe? Andrasaka tsara, hitaka raha mety journée anao io. Fa manenao miandry le journée le olona mirefitra vao amela azy. Zao maraina zao alohan'ny gadona fiafarany lera, mengavy anao anokatra ny fonao, amotsotra an'izay olona tokony hovitsorana, tsy haiko hoe iza na aiza, fa fotoana mamety andro amin'ny maraina. Fa anisan'ny fitak'i satana le miazona anao eo amin'le toerana mangatakandro, ohatran'ny mandinika ela be zany hoe nitako mety aloha tsy androany mamela, aloha mbola manam-potoana e. Tenenina kaikinao tsy manana ianao hoe. Zany mila resena zany. Amen. Tsy fantatry ny olona ny toeran'ny famelan-keloka eo amin'ny fiainany androany sy eo amin'ny fiainany ratr'izay. Mety ho pouvoir fiheveranao an'le pardon, fa io pouvoir io miankina be dia be amin'ny fahafahanao mamela. Nomen'Andriamanitra ny famelan-keloka tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy latsaka, fa tsy azonao isitrahana ny famelan-keloka raha tsy mamela aloha ianao. Dikan'izay vonona le izy fa tsy omena raha tsy manao aloha ianao. Tsisy tokony havela angany aminao ambaba fantaninany ty marainy ty. Lo jereko amin'ny masom-pamindrapo-sy masona voromailala ianao. Tsisy tokony havela avy eo aminao andro amin'ny maraina. Misy sa tsy misy? Misy ka. Dikan'izay manana antony ianao hamelana satria ianao koa mila. Amen.
voalohany mila maniry ny amelaheloko aloha ianao. Aza raisy toy ny zioga be zany teny zany andro amaraina hoe zay indray le izy tsisy valibavako raha tsisy famelan-keloko. Tsy zay ny teneniko. Tsy niteny an'izay a. Aza ampitenena zavatra tsy niteneniko a. Ny zavatra teneniko dia zao fitak'i satana ianao mangatakandro amin'ny famelan-keloko io ary tsy mahazo famelan-keloko ianao raha vao tsy mamela heloka. Ny valimbavaka mety afaka vitsoran'Andriamanitra noho ny amin'ny alahelo sy ny famindrapony, fa ny famelan-keloko kosa mifampitady ianareo mianaka. Te hifampitady ela be. Tsalo andro amarina dia mifankahita. Sakafo mifo, asio etaeta ao anaty. Mety mafy le izy satria mafy be amin'ny fiheveranao azy ny nanjoanao. Tantareko anao nanjoana. Samy mafy le izy fa rehefa eo Jesosy vita io. Tsy afaka hijoro an'izany raha tsy efa niatrika an'izany. Tsy afaka hanery anao amela raha tsy efa mba niterena koa amela. Fa mapety le izy. Marary eo am-panaovana fa mahafinaritra eo am-pijinjana. Na ianao ary maivamaivana, sekoly mpanasitrano no maly fa mbola afaka mikiry kely mandrakandroany izy satria ao anatin'io fo io tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Aleo ary tsy charge ny batery ny telefoninao fa ny fonao mijoro tsara. Alleluia. Aleo ary miravoravo ny vola ao paosinao mety misy maka toy izay ny fonao misy manimba. Hoy izy ny Baiboly, tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Satria avy ao no miaviny ny aina na ny fiainana. Ny fiainantsika ireo zany dia nafenin'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika. Raha vitanao ny manetry tena, mitondra ny fonao hifanaraka amin'izay efa nitenenin'Andriamanitra, tafy ianao. Andro amaraina ataovy misy etaetany amela ao anatinao, zay aloha tsy maintsy fanombohany. Rehefa tonga faniriana le izy dia efa fanombohana tsara zay. Andriamanitra miara-miasa amin'ny fanirianao ary Andriamanitra miara-miasa amin'ny fandresen-dahatra ao. Faharoa, arak'ilay voalaza teo, fantaro fa ianao ihany koa dia tsy tanteraka. Mila an'Andriamanitra ianao zao maraina izao. Ary ny ilanao an'Andriamanitra andro amaraina tsy le vola fa famelan-keloko aloha. Tsy fanasitranana, famelan-keloko aloha. Satria izay mamela ny heloko rehetra ihany manasitry ny aretinao rehetra, mahavoky soa ny vavanao. Hitanao, mitohy ho azy le izy rehefa azonao ny famelan-keloka. Fahatelo, aza mitoetra amin'ny toeran'Andriamanitra fa Andriamanitra irery ihany no mahafantatra ny hoe iza no ho any amin'ny elo sy tsy ho any. Ozy izy ny Genesis 50:19, ozy izy Joseph, zany hoe ozy izy tsy solon'Andriamanitra. Tsy zany no atao hamaly anao. Tsy anjaranao no misaina izay ho valy no an'izay olona mety nanao ny nampalahelo anao. Satria tsy nomena anao izay fahefan'izay no sady tsy hainao le izy. Andriamanitra rehefa mamaly faty dia mamaly fity. Ianao rehefa mamaly faty, loza be. Dikan'izay tsy mahazo ampanaovina anao zany le izy. Avelao Andriamanitra hamaly faty eo amin'ny toeranao. Fa ho hitanao ny anaovany an'ireny mpanenjika anao. Ho hitanao, ataony lasa mpivavaka miara-mipetraka aminao amin'io seza io. Rehefa voafora be zany fotsika zany. Alleluia. Misy vokany ihany ke le teny hafafeto hoe miova ihany balita sy rerany e. Miova ihany ianao enfin. Zay mihitsy le izy zay. Kasihan'Andriamanitra mpanenjika anao. Vangin'Andriamanitra nanao ratsy anao. Omeny Andriamanitra fahafahana hifankahita aminy ireo izay niteny ratsy ny fanoloran-tenanao. Ampahitany ny voninahiny reny olona reny fa tsy hoe ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Zay mas tiantsika zay. Aseho ny voninahitra mba ho hitany zareo. Fa inona ke nampiovan'i Saoly? Tsy voninahitr'Andriamanitra teo am-peterany e. To dia voninahitr'Andriamanitra nitsanga ho an'i Saoly. Zava-dehibe tsy le fiovana fa le zesta. Le fiovana. Amen. Aza mitoetra eo amin'ny toeran'Andriamanitra fa izy rery no afaka hamaly ny olona. Ary poa manaraka mahakasika an'ity famelan-keloko ity dia zao mahaiza manavaka ny fanahy mampiasa sy le olona victime. Ao anatina fifamafoana fiarahamonina sy fifandraisana ama olona misy foana ny fifandonana, hevitra tsy mitovy,
teny tsihevitra, teny mandratra tampoka, fahadiso-kevitra, fahadisoana fomba fijery, fitsarana kely tsy marina, saina ratsy kely be dia be tsy efa fampiresahana eny, teny manindrona, misy fanambaniana kely fa to dia reny vazanainao be. Misy zany fa ozy izy eto ny fampahirezana ho antsika mahaiza manavaka tsara hoe tena tsy olona io zany, io olona io tsy ohatran'izany ny fahafantarako azy, io olona io tsara fanahy fa tsy haika inona no haniny avy any, fa mety misy zavatra nanelingelina ny sainy mahatonga azy tafateniteny an'izany, misy devoly ao ambadika io fa tsy olona io zany ratsy zany. Rehefa manaiky ianao hanetry tena haka an'izany fomba fijerin'Andriamanitra zany dia mora aminao ny hamela-heloka niza. Amen. Mila fenontsika ny fitiavan'Andriamanitra mba hahafahantsika mandresy an'izay fitak'i satana zay ka tsy hangatakandrotsika amin'ny lafiny famelan-keloka. Efa latsaka ny rahan'i Jesosy ho famelana ny helontsika, azo raisiny zany amin'ny fotoana rehetra. Tao tsika jery ny fandresena indray arak'izay soratan'ny apôstôly anankiray manaraka atao hoe Jaona. Jaona indray dia niteny fa misy karazana fanoherana mila resinao. Ary rehefa diniana io teny io le fanoherana tsy tafiotra. Tsy hoe olona manakana ny promotion anao, tsy hoe mpiara-miasa te haka ny toeranao, tsy izay le fanoherana. Na ihany koa hoe patron te ahitanao ho Jakoba lava ao an-tranon'ny Labana, tsy izay le karazana fanoherana. Mandao enotsika le teny Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany sy ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahatelo. Misy zavatra mila resena ozy izy Jaona, tena akaikinao misy zavatra mila resena hoe. Ary rehefa nomen'Andriamanitra le fandresena hoe natao andresy ianao zany hoe. Ny anaran'i Jesosy ry malala aza mino ny fanahy rehetra, izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady izy. Afaka ampiasaina amin'izay ty? Mety misy fanoherana eto voalazan'ny Jaona fa mila resena. Ary le fanoherana tsy hoe manohatra ny fiainanao, fa manohatra ny fiainan'i Jesosy ao anatinao. Averiko. Io fanoherana io tsy hoe manohatra anao, fa manohatra ny fiainan'i Jesosy ao anatinao. Satria izao ny voalazan'ny Baiboly, ny fanahy izay manohatra an'i Jesosy, tsy manaiky an'i Jesosy, ny fanahin'ny Antikristy dia amin'ny andininy fahaefatra amin'izay anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny. Nizandriza zany mijoro Antikristy efa resy izy. Aza misaina olona aloha vetivety vavao anazy. Zao eto Jaona miresaka momba ny fandresena, karazana fandresena anankiray. Inona le fandresena voalohany tenenin'ny Paoly aloha sao dia mandeha be ny fotoana dia adino. Inona le voalohany? Mandresy. Ino le faharoa? Mandresy ny fitak'i satana amin'ny tsy famelan-keloka na fangatanandro, resaka famelan-keloka. Fa inona le voalohany? Resaka vesara na alahelo be loatra. Eto reto Jaona manaitra fa misy fanahy manohatra ny fiainan'i Jesosy ao anatinao. Misy fanahy manohatra ny fiavian'i Jesosy ho avy amin'Andriamanitra. Zany hoe manohatra ihany koa ny fiavianao ho avy amin'Andriamanitra. Inona re zany Jaona miresaka momba ny fandresena ny Antikristy, izay karazana fanahy mandahy sy miady hevitra ny amin'ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra ho nofo. Averiko. Ny Antikristy dia karazana fanahy mandahy miady hevitra ny amin'ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra ho nofo. Ny Antikristy dia mandahy fanetrehan-tena, mandahy resaka toetra,
manda tsy manaiky an'izany Andriamanitra midiny zany. Amin'izany Andriamanitra zany dia anetapony lanitra misy seza fiandrianana ary tsy midiny zany. Nefa tsy izay ny Andriamanitra ao. Ny Andriamanitra ao rehefa nahita ny fahoriana ao dia nidiny izy tenany. Rehefa avy naniraka mpanompo be deaibe ka tsy natateraka famonjeny ireo mpanompo ireo, tsy maintsy izy tena ny premier responsable amin'izay no nidina. Rehefa nitaky sorona izy na sakrifisy dia teo ny nahitany fa tsy misy fanatitra mahavita n'ilay zavatra nitakiana raha tsy izy tena indray ny manolo tena ho fanatitra eo amin'ny toeranao sy ho anao. Tena kaikanao, Andriamanitra nidina ho anao ny Andriamanitra ao. Rehefa tonga ny Krismasy dia tsaroany zany. Fa manino zany nodina fanina? Fa manina nodina fanina ny nidinany? Tena nidina na izy. Andriamanitra na izy nidina tonga olombelona. Tompo izy nidina ho tonga mpanompo. Izy le tsy manana taona ary tsy manam-pahataperana fa nanaiky ho tonga zazakely mikinaina sy mitombo ary melehibe trotrona sy ampianarina mandeha. Avy ireny hoe fanetrehan-tena hoe zany. Inona le fanoherana mila resena? Mila fa ho azonao amin'izay le izy. Mila resenao ireo karazana rivotra sy fampianarana manakana anao tsy hanetry tena. Zay ny antikrista. Anisany. Jereo tsara fa raha tokony hoe any Kristy dia lasa hoe antikristy. Hitanao raha vao ampiana zavatra kely dia tsy mety le izy. Mijanona tsara amin'ilay original dia tena le mety. Fa tonga dia mivoana le izy raha vao miala amin'ilay zavatra napetraka Andriamanitra sy ny ao am-pon'Andriamanitra. Ny ao am-pon'Andriamanitra ao anao mianara amiko fa za malemy fanahy sy manetry tena ampo. Ny antikrista zany tsy mahazaka mahainao zany. Fotoana zao zanak'Andriamanitra tokony rehareny amin'Andriamanitra. Nefa ny zanak'Andriamanitra mila misitrika, mila midina, mila mangina, se faire discret, incognito. Raha ilaina dia tsisy mahita, tsisy mahafantatra. Ny antikristy dia mandà ny fanetretena, mandà resaka toetra, mandà tsy manaiky hoe Andriamanitra nidina. Efa hatramin'ny voalohany efa teo io antikristy io, fa mbola tsy tena niariary raha tsy efa tonga Kristy. Tsy manaiky an'Andriamanitra midina zany ny antikristy. Beniadada zao mpanjaka ny Siriana tamin'ny andro ny Elipa aminany. Ao mpanjaka valotoko faroapolo. Dia zao no teneniny zareo, ny Andriamanitra ny Hebreo, Andriamanitra ny Avona, tendrombohitra. Fa aleontsika midina ny Andohasa, fa any no resintsika zanak'Israely. Fa ny Andriamanitra zareo tsy midina ny Andohasa. Zareo tsara fa i Abrahama taiza niona tamin'Andriamanitra tany amin'ny Avona. Mosesy tany amin'ny Avona. Vizantsika vitaitsika ny Andohasa reo. Ny Andriamanitra reo tsy mahay midina. Toy Andriamanitra hoe zay tonona eo na Lohasa na Avona nina Andriamanitra zany rehetra zany arangaty. Dia inona tokoa voaraikitra ny ady dia mbolamporifon'Andriamanitra. Fa izy Andriamanitra tsy mandao ny olony, fa rehefa nanao fanekena indray mandeha izy dia tsy mivadika amin'izay fanekena nataony izay. Zay mahatonga antsika mianatra manetry tena, mianatra midina, mianatra mangina noho ny amin'Andriamanitra ho an'ny hafa. Ny fanoherana resahany dia tsy izay manohatra amin'ny fiainanao fa manohatra amin'ny fiainan'i Jesosy ao anatinao. Le fiainan'i Jesosy fanetretena, izy nidina, teny tonga nofo Andriamanitra tonga olombelona, zay mihitsy ny tadiaviny devoly ho fafana. Le tsy manaiky fa tonga nofo Jesosy. Nefa raha tsy tonga nofo Jesosy tsy afaka nampiditra amin'ny fanatrehany. Ao anatin'ireo hitanareo amin'izay ny continuité-n'le izy. Tena Andriamanitra Jesosy ary tena olombelona Jesosy. 100% Andriamanitra izy ary tena 100% olombelona izy. Amen. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe izy no Dieu véritable,
Andriamanitra marina sady Andriamanitra tokana. Manohatra ny fanetrehan-tena tokony ho tahafinao ny antikristy. Mampiditra karazana fampianarana hoe tsy possible zany fanetrehan-tena zany. Tsy maintsy mizesta kely aloha. Dia izay ilay tenen'i Jaona hoe mila resena zany. Any 14 amin'izay anaka ao izy ianareo dia avy amin'Andriamanitra. Satria nareo avy amin'Andriamanitra dia efa maharesena zany satria zavatra efa resin'Andriamanitra zany. Fandresem-pianakaviany ty resahany ty. Asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Enao le fierafiera ny famianao iny a, hita ampiasao eto le izy. Eny hoe famianay eto, ohatr'izany mihitsy koa ny tompo eto. Ny famiantsika ozy izy a dia mandresena zany. Ny ilana aminao zany dia ianao mifantoka mba hitoetra ho fianakavian'Andriamanitra. Fa raha vao tsaroanao fa avy amin'Andriamanitra ianao a, dia mandresy zay rehetra fanoherana manakana amin'ny fivoahan'ilay fanetrehan-tena avy ao anatinao. Alohan'ny fiafarany ity taona ity, me mahazo aina hatrany indray fanetrehan-tenan'Andriamanitra ao anatinao a, hivoaka, aseho a, ho azo tsapahitanana ary manaraka ny fanetrehan-tena. Tsy maintsy misy indray fisandratana, tsy maintsy misy indray mivoninahitra, tsy maintsy misy mivavolombelona. Ianao zany resahako zany amin'ny ara-maherin' Jesosy. Amen. Faharoa resahan'ny Jaona apôstôly a, dia mandresy an'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko 5:4 sy 5:5 dia manambara amin'ny tompo fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Mahafinaritra be fa mbola le nateraka Andriamanitra. Jaona zany tena mifantoka mihitsy hoe tena vao nateraka Andriamanitra tsika dia miova ny zavatra rehetra. Manana tombontsoa be tsika tokony ho saintsainina sy iainana. Zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay eto maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Jakoba 4:4 ry mpisitaka mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Koa nizaniza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Jaona manaitra eto fa tena mila resinao izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia misarika masonao tsy hijery an'i Jesosy fa hijery azy. Voaka tolo amin'izay ty karazana film, série izay mihinana amin'ny fotoananao. Misy mahavita angambany sady mijery série mamaky baiboly. Tena mahavita ianao. Alleluia. Tena teo ampijerevana ny Rosalinda pastera namaky tantaran'ny Estera. Tsy haiko raha mbola misy zany. Fa tena inspiré be mihitsy tanatin'ilay baiboly sady mihaino an'ilay film. Tsy marina zany. Rehefa maky baiboly dia zasiana zavatra hafa. Rasoary. Tsy maninona raha eny ambony bus ianao mihaino toroteny na mihaino tenin'Andriamanitra. Tsy maninona ihany koa raha mety eo ampanasana vilia ianao mihaino parole lue, zany hoe misy mamaky ho anao. Fa hafa mihitsy ny fanokananao fotoana dia ianao mihitsy ny mamaky an'ilay izy amina fotoana ny faritanao fa tsy hoe sendra manam-potoana dia aleo mba mamaky. Manjary ozy Andriamanitra rehefa manam-potoana mamaly anao koa. Sakanao nga zany. Entre parenthèse, olona firy tokony karakaraina Andriamanitra eto ambony tany? Misy a. Ka tsy haiko vily izy nanam-potoana manao zany raha ataonao ohatr'izay. Azontsika ve? Azo atao ohatr'izany Andriamanitra. Manokana fotoana tena ho an'Andriamanitra. Na amin'ny famakiana baiboly na amin'ny vavaka. Aoka amin'ny vavaka tsy atao lasa fay hoe araka izy fa vavaka tsika dia azo atao ela be fa maika be fa manjamana le bisy a. Azo asiana vavaka dia ndany. Ho hitantsika eo. Fa mety le soferina bus mihitsy to dia manajanona fiara. Aoka tsika hivavaka. Eo ianao vao ataovy ane. Ataonao vao tsy vitan'Andriamanitra mamangy ianao amin'izany. Misy amintsika ato mbola tsy mivavaka vao maraina ka ajanoko mihitsy ty fiara ty lohanao nefa maika be zany. Maika sofera. Vavaka alohatsika. Hitanao. Tenenina akaikinao manokana fotoana ho an'Andriamanitra hoe zao tontolo izao dia hanao ny fomba rehetra mba tonga anao hovariana. Distraction no ampiasainy zao tontolo izao. Ka tsy haiko hoe mifanalavitra ve ny distraction sy ny destruction. Toy tsy dia mifanalavitra izy satria indray ohatra ny tsy mahatonga saina. Aza variana amin'ny zavatra tsisy dikany. Aiza koa zany tena tsy jery tele mihitsy hoe tsy niteny an'izay indray aloha ahy. Fa efa avy mivavaka ve aloha ianao?
efa avy namaky teny ve anao, efa avy niombona tamin'ny tompo ve anao, fo hijery télé. Ary raha vitanao mijery baolina miaraka amin'ny prolongation avec tir au but, andraso aloha nisy an'izany ankatatoato. Ay nisy ay zafady ay. Adiny firy zay? Tokony mihoatra anao zay ny foinao ho an'Andriamanitra. Zavatra voalazany Jaune eto toy izy mila reseny zao tontolo zao amin'ny alalan'ny finoana. Zay mahatonga ny Ireo 11:33 manambara hoe zay nandresy fanjakana tamin'ny finoana. Mino sy mifantoka amin'izay nomen'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra ao anatinao. Mila mandresy ny fahavarim-barianana entin'izao tontolo zao tsy fantohanao amin'Andriamanitra ianao. Natao hoe mandresy an'izao tontolo zao zany dia mandresy an'ity karazana fahavarim-barianana sy fahafinaretana diso ahatonga anao tsy fankahita amin'Andriamanitra. Tsy ny zavatra mahafinaritra ny olona no tokony hafinaritra anao, satria ny fahafinaretana na ny plezira dia dopamine. Fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga ny vatanao mamoaka sérotonine, hormone de bonheur, tonga reno mihitsy sambatra ianao satria manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa finaritra vetivety ianao amin'le plezira, nefa ambadika le plezira indray misy fahotana. Irregle n'iny amin'ny tompo indray avy eo tsy vanina ny journée anao, tena mba marina mafy. Na hiatrika zavatra renao mihitsy ny hoe tompo hiatrika an'ity dia aza mba tsaroana moa le tamin'ny maraina iny. Ahoana moa ny tsy tsaroana, vao maraina vao teo le izy. Vao maraina vao eo. Aza manao adaladala amin'ny fitondran-tenanao sy ny fiainam-panahinao, zay tiako tenenina. Vao maraina to de garde. To de garde. Tandreo zay taitra ny vadinao. Efa hoana. Ao amin'ny ara-panahy dia miambina tsara. Tompo, raha misy manondrana indray androany dia mamela indray. Raha misy manenjika indray androany fehezo ny tanako tsy commentaire. Fantatra ny devoly zany ke le zavatra tsy zakanao avoakany any publication any. Tandre mitafateniteny foana afa mipetraka iny zalahy. Amin'ny fotoana ny fiovam-po mbola mipetraka ao iny tena marina zany. Aloha to raha ohatra ka tsy voafehinao Facebook tsy hoay batery. Ny garantiranao fa tsy tratran'izay afaka pato dia batery tsy hoany. Dia na pasteur fa batery am'izao nefa miraikitra amin'ny atsipazo any ny telefôny izy tsy haiko hoe sy anaovanao azy fa tandremo aza manota, zay ny objectif. Aza mora manota, aza sasa manota. Tandremo ny andavanandronao miaraka amin'Andriamanitra fa mizoe zavatra tena faran'izay grave be ne ianao miaraka amin'Andriamanitra. Misy zavatra ngeza be zay. Andrasan'Andriamanitra ny fijoroanao mba omeo le fijoroana. Omeo fijoroana. Tsy hoe ty herinandro farany ty herinandro mpijoroana dia avy eo tonga indray amin'ny lahady 1er janvier dia andro mpanondrakon-drafana indray aloha efa taona vaovao. Zay rythme tsara efa voarainao miaraka amin'ny tompo tehirizo. Vitan'Andriamanitra mitahiry ianao. Raha vitan'Andriamanitra nanangana anao. Aza apetraka ho mpanangana izy, apetraka ho mpitahiry ianao izy. Fa raha vao apetraka ho mpanangana izy mantsy dia efa mametraka melo sady ianao fa ho atsangana. Fa inona indray zany le fahalavona programenao sady andro maraina ho ananganana anao rapitso. Mpanangana fa hoaiza indray ianao ino ho atsangana. Mpamerina fa hoaiza loatra indray ianao reno mamerina anao indray izy. Mitoera tsara ao aminy. Amen. Tena akaikinao mitoera tsara ao aminy hoe. Zavatra nytenen'ny Jaune misy ny fanoherana manakana ny fanetrehan-tena ao anatinao nefa Jesosy te ahitan'izay fanetrehan-tena izay ho ivoaka. Ary misy anko ny fanahin'izao tontolo izao izay manao ny fomba rehetra mba tonga anao hovariana, tsy vavaka, kamo hivavaka. Mino fa tamin'ny baolina ireny tsisy olona mivozonana an'izany hoe maharitra ny farany ataovy eny hoe tsy mijery tir au but tsisy an'izany. Antsitrapo. Ozy izy ny teny anglisy zay willingly.
milingilingy mihitsy zany le izy. Eo tsy nakany oka aloha. Mandresy any hoe resiny efa tena hoe tandremo fitombona alahelo be loatra. Aza apetraka ny tongotr'olona ny humeur anao. Zay. Tsy nomanina zay fa angambany ratarapaziny tamin'ny tapabolana. Aza apetraka eny manolona ny humeur anao. Apetrao eo an-tanan'Andriamanitra ny fifalianao. Fa ho voatahiry ny fifalianao. Amen. Ary ny fifalian'i Jehova no tanjaka sy hery ho anao. Tena akaikinao tandremo favarim-barianana hoe. Tena avereno tandremo favarim-barianana hoe. Avereno farany fanotelony amin'izay tandremo favarim-barianana hoe. Amen. Amarana azy resaka vetivetiny amin'ny zavatra nytenenin Jesosy tsika. Ary mahafinaritra fa Jesosy efa niteny momba fandresena an'izao tontolo izao io. Zao lazainy amin'ny Jaona 16:33. Zany teny zany efa nalazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana. Jereo ne ny olona mahita fahafinaretana aty amin'izao tontolo izao, Jesosy mahita fahoriana. Tena akaikinao io fahafinaretana izao tontolo izao io hoe fahoriana io Jesosy. Tsy fahoriana ilay sy fahafinaretana ko. Eny mba raisy le tenenin Jesosy fa fantany ene io hoe tsy enao ny ampianatra azy. Enao no ampianariny. Tsika no ampianariny. Aizany ao ambadik'io plaisir io ke zany misy fahoriana miandry. Nefa matok'io Jesosy, za efa naresy zao tontolo zao. Zay mahatonga antsika raha vao mifikitra amin'ny tompo na mifototra ao aminy dia natao haresy zao tontolo zao. Aza taitra amin'ny fiara vaovao ananan'ny olona. Rehefa fa mandeha fotsiny tongotra ao dia efa mety. Fa zay ilo izy zay. Misaoran'Andriamanitra fa za tanao amin'izay zay le zao tontolo zao misarika. iPhone 20 Pro Plus Max. Taitra indray ianao mahenao an'izay. Telefonina androany nefa mbola mandeha tsara. Tsisy kika. Mbola tena hoe fa dia tairin'izao tontolo zao. Voaka indray ny iPhone manaraka dia ampahoriana iny ianao. Dia mivoaka avy any le jentilisa le tsy mivavaka reto dia mavoaka le iPhone. Allô? Za tsy mila mivavaka dia enao akaiky eo zany. Dia enao mieritreritra, izy tsy mila mivavaka mahazo an'iny, za efa mivavaka hatrany mbola tsy mahazo foana. Zay misy le délivrance androany maraina. Alléluia. Tsy mampanina zay ananan'izan'iza. Ny fanananao an' Jesosy anie mihoatra noho zany raha tena sokafanao tsara ny ao anatinao e. Afaka ho sokafanao tsara ve ny ao anatinao? Ary ny zavatra ilaina tsy telefonina tsara tarehy fa telefonina mandeha. Koa mbola. Lasa aloha vetivety. Tena marina zany. Atao iny telefonina io raha tsy ampiasainao ny asan'Andriamanitra. Tsisy dikany io. Jerevanao olona fotsiny io. Le olona efa presiny devoly, aseho indray le ohatr' izao dia iny ianao. Nampisehoanina indray izy. Aseho asan'Andriamanitra. Za pastera efa manao asan'Andriamanitra vao misy mandefa tenin'Andriamanitra dia manao zay efa asan'Andriamanitra zany. Zany ampiasao an' Jesosy zay anananao. Aza mitsirritra zay ananan'ny hafa. Manana mihoatra ianao manana an' Jesosy. Ary raha mety ho zay mba fanirianao manana fomba fa hain'Andriamanitra atao manome an'izay. Ary tsy le an'ny olona no alainy dia omeny ianao. Mazava e? Ny anjaranao tsy very. Ny anjaranao mahatoky ferma tsara tafatoetra eo an-tanan'Andriamanitra. Mifantohy tsara ao amin'Andriamanitra. Jesosy ankoa dia nitondra fandresena tahotra. Hoy ny Ireo 2:4-12 miaran'i Jesosy. Koa satria manana nofa mandrany zaza, Jesosy io dia mba nandray izany koa izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana, ilay manana herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Vokatry ny fahatongavan'i Jesosy nofo mandrà toy ny zaza dia mba anafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Ny Krismasy dia fotoana anankiray naneken'i Jesosy ho tonga nofo amandrà toy ny zaza mba ahafahany mandresy ilay manana ny herin'ny fahafatesana ahatonga anao ho afaka mitahotra fahafatesana.
anisan'ny fandresena ao am' Jesosy zany dia ianao mandresy tahotra. Tena kaikinao mandresy tahotra ianao e. Nandresy ny fahafatesana Jesosy mba hanapahefana amin'ny herin'ny fahafatesana ny fiangonana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy amin'ny sitrapon'ny fiangonana. Zay mahatonga le misy olona efa lasa etinam-bavaka, misy miverina efa indroa mihitsiny. Fa misy etinam-bavaka tsy miverina tsy fa tonga dia lasa. Nomena le izy fa tsy arak'izay tianao. Manana programa le Andriamanitra nanomean'le fahefana. Ka za metraka fantany ianona vao nentina am-bavaka to dia miverina. Ny anany nentina am-bavaka tsy miverina fa maika lasa. Dia Fisaoran'Andriamanitra fa misy programa tsara ao ambadika izany fa aza be monomonina eo ary aza miady amin'ny tompo. Tsy marina ianao, izy marina. Tsy ho takatry ny sainao izany mihitsy ny planin'Andriamanitra raha tsy miombona aminy ianao. Tsara na izy sady tianao e. Mihevitra anao izy any amin'ny camp anao. Malahelo izy rehefa malahelo ianao. Ary ianao koa tokony mba malahelo rehefa malahelo izy. Alleluia. Andresy ny tahotra fahafatesana ankiona isany tanjon'i Jesosy a. Dia izy Paoly Romanina 8:38-39 naran'i Jesosy. Matoky a fanafahafatesana na fiainana anjely nareo fanapahana zavatra ankehitriny zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany ninonina amin'ny zavatra rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy a tompontsika. Tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fahafatesana. Mihoatra noho izany a ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Ahoana tonga anao tsy atahotra fahafatesana? Miombona tsara amin'ny tompo. Tsara fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Fa matoa zay ohatra misy tsy milamina misy tsy milamina zay fifandraisanao amin'Andriamanitra. Alamino ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raha misy tokony hibebahana mba efao tsara dia azy iverenana. Amen. Ary farany a Apocalypse 21:7-8 anaran'i Jesosy, mila mandresy fiainam-paharatsiana. Tena kaikinao mila mandresy fiainam-paharatsiana hoe. Naran'ny tompo, zay maharesy no andovy zany zavatra zany ary ho Andriamaniny a ary izy ho zanako. Fa inona le resiny? Resy ny fahosana, ny tsy finoana, fahavetavetana, ny famonoan'olona, fitsangajangana, fanaovan'ody ratsy, fanimpotsampy, ny lainga. Satria ireo nitenen'ny bokin'ny Apocalypse eto. Zay maharesy izy fa reto to dia nasiany lista. Reto tsy maharesy, ireo zany le resenako. Ianao zany mila mandresy fahosana, mandresy tsy finoana, fahavetavetana, famonoan'olona, famonoan'olona amin'ny teny, famonoan'olona amin'ny poziny, fitsangajangana, fanaovana ody ratsy, fanimpotsampy, lainga. Fotoana mapety zao. Amen. Fotoana mapety tena iverenana amin'i Jesosy. Iorenana ao amin'i Jesosy. Ifotorana ao amin'i Jesosy. Atreham-pino rehetra io zavatra resahan'ny Apocalypse io. Miady mandresy fiainam-paharatsiana. Vao ny fo maraina dia fataro mety mandalo dolo reo fa mila resy. Manaiky ianao ho tarihan'ny fanahy fa tsy hoe miezaka ianao mandresy an'ilay izy. Raha vao miezaka ianao mantsy dia efa midiny ao amin'ny nofo. Fa manaiky ho tarihan'ny fanahy to dia renao mihitsy ny hoe zava-poana ilay izy nandresy ianao zay. Amen. Mahita fandresena mahazo toerana andro amin'ny maraina. Ao anatin'izay fandresena izay misy olana be dehibe mivaha ao anatin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olana be dehibe mivaha koa ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Manasanao hitsangana dia hanao fahafatana ary ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana sy ny teny androany. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny fotoana andro amin'ny maraina. Misaotra betsaka ny amin'ny fivoriana. Ianao no nanasa ilay tonga eto. Ianao ny tompony teny, ianao no ny teny, ianao no nampiteny, ianao mamango ny fony tsiraray avy, mibitsika, manangana, manintsy, mampahery, mampianatra. Misaotra sy mankasitraka tokoa fa ny fandresena dia anao ary efa nomena anay. Misaotra Jesosy fa tamin'ny alalanao no ahafahany misitraka fandresena. Mandresy zavatra misimisy ary androany nampatsiahivinao fa tsy mampety anay no mitoetra eo amin'ny fitombona alahelo, malahelo ela loatra na famelan-keloka angatahan'andro. Zao tontolo zao misarika amin'ny fahavarim-barianana. O ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fampandresenao ny zanako tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fanahinao izay mitarika tonga ny tsiraray avy ho tonga saina. Tsy hanao tsinitsinina ny fiainam-panasy ny fiarahana aminao. Misaotra fa mivamy manahirana, misokatra ny lalana, mitsangana izay rava sy potika satria ny teny ianao androany. Raisy ny dera sy ny laza ny aja ary voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fandresena. Misaotra fa mampandresy anay ianao.
misaotra fa ty herinandro ty dia mbola herinandro ahafahany mifantoka hita sy sitraka mifanontronanao rehefa mety ny fonay anome zay takianao. Tsy tianao zay alahelo elabe, tsy tianao zay hiazona famelan-keloka tokony hovitsorana, tsy tianao zay hovariana amin'izao tontolo izao, tsy tianao zay atahotra fahafatesana. Misaotra sy mankasitraka ny amin'izao fotoana maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety nao fanatitsika, nao fanatitsika ho voninahitry ny Tompo dia mbola misy ihany koa rehefa avy eo misy ale box ho fankasitratsika n'Andriamanitra ny afahatongavan-dralahy Menderta nandritry ny tapabolana niaraka tamintsika teto dia arak'izay apetraky ny Tompo am-ponao dia atao voisan'ny mpamafo tsara ianao eo amin'ny tany tsara. Tsy atao antery fa izay manao am-pifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Raha sendra tsy niomana ianao androany tsy ometsiny fa mbola misy rapitso. Raha sendra tsy afaka ianao rapitso tsy ometsiny fa omena rapitso le izy. Halleluja. Tena ataontsika malalaka be misy anatin'ny fo dia ataovy renao mihitsy hoe mandresy lahatra anao hoe iny le rangaha avy any amin'ny fiainany avy any Afrique du Sud any manao krismasy aty Madagasikara izy menakavy kely no ny amin'ny programman Jesosy ho amin'ny Madagasikara ho amin'ny malagasy. Alleluja. Fitiavan'Andriamanitra amalian'Andriamanitra fity azy zany fa isika koa nefa tsy afaka iraviravitany na mahita an'izany satria tsika koa mba irahana misy fotoana makany nalavoro makany amin'ny toerana lavitra be. Fantatro ihany koa fa manao sakrifisy koa ianao rehefa manao ireny croisade miaraka ireny tsika dia fifanomezam-boninahitra sy fifanehoana fifankatiavana le izy. Me tsy havita kory ny sakafo maraina ny zavatra mety ataontsika ohatra zany fa ny anatin'ny fony zava-dehibe mandray anjarantsika eo amin'ny anjara fanompony. Fa mino fa raha fahitako anao zao mihoatra no sakafo maraina no vitan'le izy. Halleluja. Misy sakafo atoandro. Hitantsika ny Tompo fotoana rapitso sekoly eto tahin' Jesosy ianao asaina mpitiavana anatrika an'izany fotoana ahafahana mianatra manintsy ny ao anaty zany fanaraka ny programman Jesosy. Zoma zao ihany koa dia mamarana ny taontsika ery amin'ny trampokon'olona ary ny sabotsy raha afaka ianao dia fisaorana. Amen. Ty le faro efa nanao omaly. Halleluja. Pasteur koa mijerijery izy ary manety nefa izy ary tsy manao eo nanao omaly fa tsotra be le izy. Halleluja. Tena akaikinao misy zavatra mila resena hoe aza vela mandehandeha fotsiny le izy hoe tsy mahazo malahelo ela be loatra ianao io hoe. Amen. Anisany zao zay. Halleluja. Dao tsika hitsangana saotra ny Tompo ary. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra fa herinandro anankiray ty amaranina ny taona amin'ny fahavitriana amin'ny asaribidiny fanatrehanao miaraka aminay. Ankasitrahanay isaoranay samezanay voninahitra anao ny zavatra rehetra. Ta io ny zanaka ao tsiraray avy izay amakivaky ny tontolo andro hiatrika ny herinandro, hiatrika ny famaranana ny taona. Ta io koa rehetra izay manaraka direkta mba ho tsaronao ny famindram-pony tsiraray avy ho tsaronao ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra anaraka anao amin'ny androm-piainanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny etaeta am-ponao hitoetra ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fampatanjahan'ny fanamasina ny aim-panahinao sy ny le olona anaty ao anatinao ao atonga anao hiaina le fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fahasoavan'Andriamanitra